Anisan'ny manahirana ireo mponina amin'ny faritra atsimo ny masomboly. Araka ny fanambaran'ny FAO dia ho sarotra ho azy ireo mihitsy ny vidy masomboly any amin'ny tseny eny an-toerana noho ny fiakaran'ny fahantrana lalina mahazo azy ireo. Isarak' izany ny fanohanana avy amin'ity sampan-draharaha ity ny fanjakana malagasy amin'ny famatsiana masomboly noho ny mponina, ka raha vao mirotsaka ny orana dia anome masombolina pemba sy katsaka ary tao mangazo ny mpamboly izy ireo, raha nambarany Patrisy Talatakokam, mpandrindra raparitry ny FAO. Efa farana ny masombolina pemba 20 tapitrisa taonina ho an'ny FAMBOLENA 120 220 ary misy ihany koa 40 tapitrisa taonina amin'ny masomboly io efa natao tahiry. Vaksiny Janssen miisa 103 sy 3 fatra indray no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidin'Ivato androany alatsinainy ho fiarovana amin'ny valanaretina COVID-19. Andiany faharoa tamin'ny vaksiny natolotry ny governemanta amerikanina ho an'i Madagasikara ireo tonga ireo ka tafiditra ao anatin'ilay fandarana Covax. Mariana fa tamin'ny jolay teo dia Vaksiny Janssen 720 sy 3 fatra no efa natolotry ny fanjakana amerikanina. Mikasika ilay vaksiny AstraZeneca kosa dia telo amin'ny 70 isanjato tamin'ireo sitraka ilay fatra voalohany no nahavitany tsindrona faharoa hatramin'ny androany, raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nanamafy izy ireo fa tokony hanefa izany amin'ity herinandro ity ireo izay mbola tsy nahavita ny tsindrona faharoa mba hamelona ny fatra ny hery fiarovana izay ilain'ny vatana mba hiarovana amin'ny coronavirus. Lany daty amin'ity herinandro ity ireo vaksiny AstraZeneca raha ny vaovao avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny gadona tena amin'ny seranam-piaramanidin'Ivato ny sabotsy 13 Oktobra teo ny fiaramanidina voalohany izay nitondra mpandeha sy entana raha ny ato izany nandritra ny 20 volana noho ny fikatona ny sistany noho ny COVID-19. Any kompania Mauritius ity sidina ity izay nitatitra mpandeha avy any Maurice naketo Madagasikara. 770 ireo mpandeha tamin'izany ka 590 amin'ireo dia monina eto Madagasikara, saingy taraiky tany ivelany rehefa nidiny sistany raha nambara ny ministeran'ny fizahan-tany. Raiky amin'ny 50 kosa dia niazo any Madagasikara noho ny antony raharaha manokana na ihany koa izahan-tany. Araka ny atotanisa dia mpizahan-tany 17 isanjato ireo mpandeha tsy monina eto Madagasikara. Raha ny nambaran'ny ministeran'ny fizahan-tany, misy ny taratasy manokana fenoana eo ampatongavana ho an'ireo mpandeha rehetra. Voarakitra anatin'izany taratasy izany ny antondihan'izy ireo eto Madagasikara, ny tany niavian'izy ireo ary ny toerana nafaritra alehany eto.